ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanavanavantsika rehefa malalatra ity talata faharoa ny volana Jolay ny mofinaina mbola atao antsika dia ny boky Exodosy toko fahaefatra, Exodosy toko fahaefatra ny fahasivy ka hatramin'ny ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy inona izany famantarana roa izany izy na iain'ny feonao dia akarahano avy ao an'era ianao ka ahidinao amin'ny tany maina, ary izay rano alainao avy ao an'ely dia ho tonga rà eo amin'ny tany maina. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah: Tompo mifono aminao aho, olona tsy mahay mandahan-teny aho na hatrany aloha na hatramin'izao hitenenanao amin'ny mpanomponao izao aza, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Ary hoy Jehovah taminy: iza moa nanao ny vavan'ny olona? Ary iza no mampahamoana na mampaharenina na mampahiratra na mampahajamba tsy izaho Jehovah va? Koa ankehitriny dia mandehana fa izaho no momba ny vavanao ka hanoronao izay ho lazainao. Fa hoy izy: Tompo mifono aminao aho, irao izay tianao irahana. Dia nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehovah ka hoy izy: tsy ao ihany fa Arona ilay vita rahalanao. Fantatro fa mahay mandahan-teny izy. Ary indrokoa avy hitsenanao izy, koa rehefa mahita anao izy dia ho faly ny fony. Dia hiteny aminy ianao ka hanoro-teny azy, ary izaho momba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo izay ataonareo. Ary izy hiteny amin'ny olona hisolonao, ka dia izy no hosolo vavanao ary ianao kosa hosolon'Andriamanitra aminy. Dia hoentinao eny amin'ny tananao io teny io izay hanaovanao ireo famantarana ireo. Ray masonao manao masinana ny famarinana teninao no fahamarinana. Amen. Ny mahevitra ity mofinaina ity moa dia afaka marana dia mikasika mandrakariva ny hoe miarahaba mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra. Asa raha ohatra ka efa mba nisy fotoana na tsapa ireo zavatra tsapan'ny Mosesy izao ianao tao amin'ny andraikitra na teo amin'ny fiainana mihitsy aza, teo amin'ny zavatra izay tsy maintsy ho natao na nampanaovin'Andriamanitra manokana io na mety ho zavatra tsapanao tsy maintsy ho nataonao noho ny toerana noho ny andraikitra izay nisy ianao. Na tsapa ny zavatra tsapan'ny Mosesy izay hitan'ny Mosesy hoe lehibe noho izy ilay andraikitra. Mosesy eto dia nanana izay ataontsika hoe fetrany, nanana ratsorina dia hoe nanana ny fahalemeny, tsy dia fahalemeny ara-panahy loatra io, fa fahalemeny ara-batana nahafantatra ny ataontsika hoe ny mety ho fetrany, nahafantatra koa ny mety hoe akaizana ny zavatra tsy vitany, ary azo lazaina mihitsy ara hoe nahafantatra ny fahasembanany. I Mosesy eto hoe misy zavatra semba natao amin'ny Mosesy fatatsika fa badalela amin'ny lafiny hoe begeye, izany hoe tsy hoe badalela tsy miadam-piteny mihitsy zany hoe mamerimberina teny fatatsika ny begeye. Dia izay Mosesy, ary dia tao anatin'izany Mosesy dia nahatsiaro hoe olana izy satria rahin'Andriamanitra hiteny izy amin'ny olona, ary dia ho fantany fa mety ho hanin'ny olona izy na tsy ho hinoan'ny olona teny izy satria teny no ampitoraina teny izy nefa izy tsy mahay miteny. Revako mety mpitranga koa izany eo amin'ny fiainantsika no hoe misy zavatra ampanaovina antsika dia tsapantsika ny hoe toa tsy ho vitako ity Andriamanitra, toa tsy mety amiko mihitsy ary ilay zavatra, izay no tsapanao hoe toa tsy mety amin'ny toetrako, toa tsy mety amin'ny fahalalako, toa tsy mety amin'ny fombako, toa tsy mety. Misy zavatra indray izay asain'Andriamanitra ataonao nefa ny tsapanao hoe tsy hanananao ilay zavatra izay takian'ilay asa na takian'ilay vanim-poana na takian'ilay zavatra tsy mety atao, tsy hanananao ilay izy. Ary izay no tian'ny Mosesy tantaraina, satria Mosesy no bokin'ny Exodosy, tian'ny Mosesy tantaraina tahaka antsika dia ny hoe Andriamanitra nge rehefa manao zavatra dia tsy hoe miainga amin'izay zavatra hanananao akory izy, fa tian'Andriamanitra dia amin'ny fanentreteny ianao dia asain'Andriamanitra manao mihitsy ny zavatra izay tsy hanananao ara le faiza manao an'olona izy mandrakariva, fa Andriamanitra no mameno azy. Ary rehefa Andriamanitra mameno azy dia tsy maintsy mandeha amin'ny fanentreteny ianao. Rehefa Andriamanitra mameno an'ilay izy dia
dia manjary lasa miankina amin'Andriamanitra isan'andro ianao satria tsy anananao le zavatra de manovo an'le zavatra tsy anananao any amin'Andriamanitra ianao dia tonga ho azy eo anatinao ny firaiketam-po amin'Andriamanitra de am'izay fotoan'izay lay fahabangana eo aminao manjary fahatanjahana zay mahatonga ny Paoly nyteneny fahalemeko nay ia manjary fahatanjahako satria nahoana satria lay fahalemena iny manjary mahatonga azy mahatonga antsika mifikitra amin'Andriamanitra rehefa trapatsika lay tsy feno amintsika dia mezakazaka manovo iny zavatra tsy feno amintsika iny tsika amin'Andriamanitra de lasa fahatanjahana indray lay fahalemena ho Paoly eto zany de tiany Exodosy ny takaritsika tiany Mosesy takaritsika zany de zao manao hoe Andriamanitra rehefa maniraka de Andriamanitra ny miantoka ny fahatanterahany zavatra asain'Andriamanitra tao ny zava-dehibe de ny fahatsapatsika kosa aloha no hoe ity tsy ananantsika mila fantatrao zany ny zavatra tsy anananao mila fantatrao ny tenanao manoloana ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra anao ny olana zany de izao tsy ny hoe no vitanao sa tsy vitanao tsy zay fa ny olana de ny hoe fantatrao ve le zavatra tsy anananao ka alainao any amin'Andriamanitra ka angatahanao amin'Andriamanitra ary fantatrao ve ny tenanao fa misy fetra ka mahatonga anao miankina amin'Andriamanitra fantatrao ve ny tenanao fa tsy ahavita le izy maha-olombelonao de mahatonga anao miankina amin'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra mamaolana am'ilay zavatra banga lay zavatra tsy ananana betsaka mantsy ry havako indraindray ny olona na ny mpanompon'Andriamanitra na eo anivon'ny sehatra maro samihafa io mieritreritra ny tena no feno mieritreritra ny tena no tsy mila ampiana intsony amin'ny lafiny maro de manjary menjera satria tsy miankina amin'Andriamanitra satria tsy miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia manjary ny herin'ny tena no anatanterahany zavatra de mireharehetseroa mihebohebo etseroa na mihevitra ny tena ho feno de manjary menjera lavo na koa mifanohitra am'izay misy indray any olona zay mahatsiaro ny fetrany ko mahatsiaro hoe banga mahatsiaro mahana fahalemena fa izao tsy mety manatona n'Andriamanitra tsy mandray lay vahaolana omen'Andriamanitra tsy manaiky ho fenon'Andriamanitra de zao manjary tsy mandroso manjary mijanona fotsiny am'izao dia lasa fatoran'lay fahalemeny mitentsika hoe fahalemena eo de lay karazana fahasembanana lay handicap zany lay zavatra banga eo aminao lay zavatra manakana anao tsy ahavita lay nofonofonao manakana anao tsy ahavita lay zavatra tian'Andriamanitra ataonao dia raha ohatra ka mijanona fotsiny ianao tsy manovo tsy miankina amin'Andriamanitra de manjary resin'lay fahalemenao ianao rehavako malala fantatry ny tompo zany ny fahalementsika sy ny fahatanjahantsika zay mahatonga azy amin'ny andininy fahaefatra ambiny folo ny teny manao hoe fantatro fa mahay mandahateny izy mahatsy an'ny Arona zany io fantatro fa mahay mandahateny izy mahatsy an'ny Arona io zany hoe fantatr'Andriamanitra fa mahay mandahateny Arona ary fantatr'Andriamanitra fa badalela tsy mahay mandahateny Mosesy fa ny raha iny ihany io zany a rehefa ampanaovin'Andriamanitra zavatra isika de izao tena miankina amin'Andriamanitra ihany ny zavatra rehetra izy no mifidy de izy no mahafantatra antsika izy no mameno ny banga eo amintsika ary dia zay le hoe Andriamanitra miaraka amintsika rehefa Andriamanitra miaraka amintsika de zavatra roa no mitranga voalohany de zao tsapatsika zany ny zavatra tsy ampy eo amintsika ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny fahalementsika ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny tsy fahatanterahantsika ary faharoa de zao rehefa mahiratra ny masotsika ka fantatritsika zay dia ampian'Andriamanitra am'izay indray tsika ampian'Andriamanitra am'izay indray tsika eto Mosesy de niady vatra tamin'Andriamanitra mihitsy nandà mihitsy izy manao hoe de olo-lafa re Andriamanitra iraha ianao mila vanina ianao ohatrany tsy mety ianao ahoana moa zany ataonao zany irahanao miteny nefa ny ahy tsy mahay miteny irahanao miresaka nefa ny ara miresaka ahy tsy haiko irahanao manazava zavatra amin'olo ka zary badalela olo-lafa irahana fa tsy diso ianao Andriamanitra zay mihitsy hitantsika amin'io manomboka amin'ny andininy fahafolo de niteny mihitsy Mosesy mane de tena za nge tsy mandahateny fa tsy mahay mandahateny fa de olo-lafa mihitsy re irahany amin'ny andininy fahatelo ambiny folo irao zay tianao any Andriamanitra
ndraindrayntsika mety manao zany mikomy amin'andriamanitra tahaka izany mihitsy manao hoe fa inona ty zavatra mpanaovina ty andriamanitra entinao aiza ary azany fa maninona no entinao amin'andraikitra amina mpitoerana zay tsy mety amiko tsy sahazaha tsy vitako tsy mety amiko vizaka miteraka olana ho azy o zavatra hitondranao azo ao mety tahaka ny mosesy ny tsara an'andriamanitra omeritreritra mihitsy de midongo tsotra fotsiny zao hoe za dirao rangahy olafy irahana tezitr'andriamanitra na tezitra an'andriamanitra tsy de ny fandava mosesy loatra fa ny fieritreretan'ny mosesy fa andriamanitra de manapetra andriamanitra dia tsy mahavita na inana mamonjy azy ny olona tsy ny fandava mosesy loatra iny eo fa ny tena nabatezin'andriamanitra de ny hoe fieritreretan'ny mosesy fa voafetra tahaka azy koa andriamanitra efa nyteny hoe za nge manamboatra ny vava zany mahay mampamoana za mahay mampiteny fa mbola tsy niny any mosesy de tezitr'andriamanitra noho ny tsy finoany mosesy tezitr'andriamanitra noho ny mosesy be famaliana fotsiny zao ny hoe aza tsy andeha tsy satria nampidirina miferany mosesy mitovy fetra amin'ny andriamanitra de zay na tezitra an'andriamanitra avako malala ndraindray ngesika tahaka zany ndraindray nge tsy ahavitatsika zavatra na mandrakariva mihitsy moa fa tsy ohatra indray tsy ahavitatsika zavatra satria sotomintsika oferatsika ao anatin'ny fetratsika andriamanitra hoe itsika manana fetra de io tsika manao hoe andriamanitra ngamo mahavitany io oatra ny herika any ny herin'andriamanitra ka inona moa andriamanitra efa miteny fa mahay zavatra rehetra izy rehefa andriamanitra mampanao lay zavatra tianao atao tiany atao de izy ihany manao azy amin'ny toerana misy anao ary izay lay andriamanitra miaraka amitsika andriamanitra manome vahaolana tsy hoe andriamanitra metehitra amitsika ka de hoe de zakao aloha de andana atao zy ataonao ry mosesy fa andriamanitra naniraka ny arona andriamanitra nanome vahaolana ho an'ny mosesy de avako malala ao anatin'izao herinandro fa manomboka andro vaotsika de mampahery anao zany tenin'andriamanitra zany aza kivy ao anatin'ny fahalemenao io aza mihemitra ao anatin'ny zava-drarotra antsoy andriamanitra fa eo akaikinao izy ary manome vahaolana anao ary izay vahaolana zay de zao vahaolana zay mahatsara hoy ny filazan'ny tompo azy hoe de rehefa ahitanao hoe arona de faly izy ndraindray nge ny fototry ny olona de eo amin'ny fiainanao de zao hoe ndraindray ianao tsy mety mila mpiara-miasa aminao ndraindray ianao milon'olona samy rery ndraindray tsy tia ampiana ndraindray tsy mila ny hafa de tezainy tompo mihitsy eto mosesy manao hoe mila namana ianao ilaitsika ny namana amin'ny alalan'ny namana nampian'andriamanitra ny mosesy marina fazon'andriamanitra nataona namboatra ny vavan'ny mosesy hoe ao amboariko ny vavanao fa zany nanamboatra ny fa naninona nataon'andriamanitra ho badalely mosesy navotsa vava satria tia no takatritsika fa ilaitsika mandrakariva ny hafa tsy nomen'andriamanitra any arona koa ny faharanita-tsain'ny mosesy no nitondra ny teny ozy manao hoe ianao dia anelanelana ny olona amin'andriamanitra fa i mosesy kosa dia arona kosa dia anelanelana ny olona ianao sy ny olombelona sy ny zanak'israely zay le fifamenoana zay raha ohatra ka jekena de tahaka ny ho azy fijalian'ny kristy io zany i mosesy sy arona mosesy lay mitsangana raha jekena amin'ny azy fijaliana lay andriamanitra sy ny olombelona fa iarona kosa lay mitsivalana lay olombelona samy olombelona raha zay raha ohatra ka ataotsika kisarisary lay izy mazava ny tenin'ny tompo io amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ary teny amin'ny olona isolo anao izy ka de izy no solo vavanao ary anao kosa ho solon'andriamanitra ho aminy zany hoe mosesy lay mitsangana ary raha azo fijaliana ndresahana iarona lay mitsivalana izay toetsainy zay ny tiany tompo ananantsika mihitsy amin'ny fiainana hoe mila ny hafa mandrakariva ianao hoe ilaino mandrakariva ny hafa tsy misy olona feno zany tsy misy olona tsy mila ny hafa zany amin'ny asa fanompona tsy nataon'andriamanitra ho vitan'olo tokana ny asa fanompona fa nataon'andriamanitra fiarah-miasa ka raha miteny ianao manao hoe aiza ianao andriamanitra ary raha miteny andriamanitra hoe za miaraka aminao de zao manome olona andriamanitra manome mpiara-miasa andriamanitra manome namana andriamanitra amin'ny alalana reny no ahatsapanao hoe miaraka aminao kay andriamanitra rehavako malala
Tsika manao hoe ndraindray ianao matsiaro ny fetra, ndraindray isika matsiaro tsy mahavita na inona na inona, de tiany ny tompo takatritsika ara fa rehefa mampanao zavatra anao izy de manao zava-mahagaga. Aza be famaliana ary rehefa mpanaovan'Andriamanitra zavatra, aza kely finoana ary rehefa irahan'Andriamanitra, aza kivy ary rehefa matsiaro hoe zao mahana fahalemena, fa miato-rà amin'Andriamanitra, fa manome vahaolana izy. Ary vahaolana tsy lavitra, vahaolana tsy zavatra lavitra be fa eo akaikinao ihany ny ampiasain'Andriamanitra. Olona tsy lavitra aminao indraindray fa tsy hitanao mihitsy indraindray fa kay olona eo akaikinao io mpiara-miasa aminao io mpiara-belona aminao io mpiray tanindrazana aminao io kay le vahaolana omen'Andriamanitra anao. Fa indraindray jamba ny fahalemetsika isika, jamba ny fireharehantsika isika, jamba ny avinavitsika isika, de tsy hitatsika le tanan'Andriamanitra manolotra vahaolana ao antsika. Tiavako malala alohery ara lay azo fijalian'i Kristy izay efa hitatsika asehon'izao tantara izao, zay raha teo ndika le hoe rano ny Lasara, hitatsika eo ny tandindon'i Kristy, de izao matoky fa Jesoa eo akaikinao, tsy manary ianao ary namanao amin'ny fotoana rehetra, eo akaikinao izy. Aza mieritreritra ny fetranao ho fetran'Andriamanitra. Ianao no manam-petra, ianao no tsy afaka makatsy maka-rò fa Andriamanitra afaka manarika anao amin'ny fotoana rehetra. Ary tsy vitan'ny afaka manarika anao amin'ny fotoana rehetra, fa afaka manampy anao, mampahery anao miaino ny izay tokony fonao. Hivavaka asika. Tompo am'izao zahay fa ianao tokoa de tsy lavitra anay, eo akaikinay mandrakariva. Indraindray rehefa ao anatin'ny ady sarotra izahay de hiverinay fa tsy eo ianao. Indraindray rehefa ao anatin'ny fetranay zahay, ao anatin'ny izay tsy ahafahanay manoatra de hiverinay fa tsy afa-manoatra tahak'izany koa ianao. Ianao nefa eo akaiky eo manome vahaolana. De mivavaka izay Jesoa, ampaherezo. Tovy manjahaka tomponay ny finoana. Mamelahany helokay mamindrafo aminay raha misalasala tahaka ny Mosesy izahay. Dia ataovy miankina aminao. Ataovy tsapanay fa eo akaikinay mandrakariva ianao. Dia aza velanao tsy hahita ny tanam-pahasoavanao mitondra anay isan'andro zahay, fa ataovy hitanay fa eo ankilanay ny fahasoavanao. Aza velanao hiankina amin'ny herinay zahay, aza velanao hiankina amin'ny fahaizanay, nefa koa aza velanao ho mba hanana ny fahalemenay ka tsy afa-manaiza. Miaraka aminay ianao ny teninao dia momba anay mandrakariva. Am'izao herinandro vao manomboka kelikely izao, eto-tany izay viviny zahay, ahita ny fahasoavana sy ny fifaliana ao amin'ny fiainana isan'andro. Saotra Jesoa. Amen.